MGB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. Maro loatra ireo sokajin'olona tsy afaka enjehiny eto amintsika raha tsy mahazo fahafahana manokana. Mampitombo ny tsy maty manoto zany ary mamelivahana ny kolikoly. Resaka mbola latabatra sy fampandriana drisa no betsaka mahakasika ny ady amin'ny kolikoly eto amintsika hoy ny mpanara-baovao. Raha tsy mandray andraikitra amin'ny raharaha Romy Andrianarisoa ny fitondrana sy ireo rafitra samihafa miady amin'ny kolikoly. Lasa tandrametaka ny famolavolana ny politika akabe ny fanjakana, izay drafitra entina mitondra ny asa fampandrosoana ny firenena. Vokany, tsy azo antenaina hitondra fiovana amin'ny fiainam-bahoaka izay zava-miseho eo, hoy ny mpanao politika. Mampiahianina amin'olona iray mpianakaviana tamin'ny fomba fianoa biby natao mandeha laza Moramanga, hoy ny fianakaviany. Zandary telo lahy no nahakasy tao an-trano ny alina saingy nofo mangatsiaka no hita ny ampitson'izay. Any ivelany, ny gouvernoura Tim Walz no hiaraka amin'ny Kamala Harris ary kandida. Any ivelany, ny gouvernoura Tim Walz no hiaraka amin'ny Kamala Harris ary kandida ho amin'ny filoha lefitra amin'ny fifidianana filoham-pirenena any Etazonia Novambra ho avy izao, araka ny fampahafantarana natao tao Pennsylvanie. Ny antsiprian'izay. Ngadondrainy amin'ny valora alina fotoana ny fampalalam-bavao eto amin'ny fiditra lavitra kolo. Atena ny araba tombo kilasy tombo vavy manasanao ihany koa. Anaraka izay toy ny mahazatra matoa andatsoratra nondehano kafatsika ny fiarahana amin'ity alina ity. Maro loatra ireo sokajin'olona tsy afaka enjehina eto amintsika raha tsy mahazo fahafahana manokana. Vokadray, ny olon-tsotra tsy manana ny fahefana trano no tratra sy mitombona ny pirofo ao anatin'izay fa ireo tsy azo enjehina dia tsy voakitika trany. Mampitombo ny tsy maty manoto eto amin'ny firenena zany ary mamevahana ny kolikoly ihany koa. Ka eto Andriatsilavo. Isan'ny mbola misarika anisan'ny be sy ny maro amin'izao fotoana ny raharaha mikasika ny talen'ny kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika teo aloha, Romy Andrianarisoa. Ity farany izay nanambara fa afaka madiodio rehefa nigadra tao Londres. Maro ny faneho-kevitra miseho mikasika io fanambarana nataony io, fa nitambarany rehetra dia ny hoe tokony hosokafa eto Madagasikara ny fanadihadiana mikasika ny talen'ny kabinetra teo aloha izay nigadra tany Londres, satria raharaha kolikoly, tratra ambodiomby na flagrant délit de corruption no nanamelohany ny fitsarana azy. Ankoatr'izay, tsy manafoana ny didim-pitsarana manameloka azy akory ny fivoahany. Ady amin'ny kolikoly no atao, ary raha tena vonona hiady amin'izany ny mpitondra fanjakana, dia tokony handray fepetra amin'ny fanokafana fanadihadiana mahaleo tena, tsy mitanila, mikasika ity raharaha kolikoly avo lenta, manala baraka sy mandoto, ary manome laza ratsy ny firenena malagasy ity. Kanefa raha akotsina neno atr'izay, lany kary araka ny fomba fitenenana. Misy antony, matoa tsy taitra ary tsy rototra akory ny mpitondra fanjakana, atr'izay nivoahany ity resaka kolikoly avo lenta tany Londres ity. Misy antony, matoa tsy niandry ela, nilaza ny mpitondra fanjakana fa tsy nahafantatra akory ny dia ny tany ivelany. Ary misy antony ihany koa, matoa ny fanisorana azy avy hatrany teo amin'ny andraikitra nosahanany no niazakazahany ny mpitondra fanjakana. Andrasana ny metohitohiny fa nisy tomana ny saintsika dia ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Tena vonina hiady amin'ny kolikoly ve ny mpitondra fanjakana malagasy? Satria Madagasikara dia isan'ireo firenena nanao engagement tamin'ireo mpamatsy vola sy ny vahoaka malagasy fa hiady amin'ny kolikoly izay mambotry firenena. Nanamafy ny mpitondra fa hiady amin'ny tsy maty manota eto amin'ny tany sy ny firenena, ka na iza tsy hilefitra amin'izay rehetra voakasika izany. Aiza ho aiza ny vokatra azo amin'izany ankehitriny? Ny hena ve sa ny tombo? Vao tsela akory, namoaka tatitra ny Bianco ary nilaza fa ny resaka fanararao tapahefana sy ny fanodikodina mbola hampanjakana ny tena nandraisana fitarainana be indrindra izay nahatratra hatrany amin'ny 500,000. Raha ny antotanisany voaka hatrany, fitarainana mikasika ny sampandara amin'ny sahana ny fitsinjaram-pahefana ifotony
ny 9 ny fitarainana voaray. Mikasika ny fananantany ny 4 eo anevo ny fitarana ny 2 eny amin'ny zandarimariam-pirenena ny 9 ary 9 ihany koa amin'ny sehatry ny fampianarana sy ny fanabeazana. Midika izany fa ireo fitarainana voaray ny mpianko araka io tatitra ny voaka io dia ny sampandraharaha-panjakana ny nandrenesana sy nahazona fitarainana amina tranga kolikoly. Ekena fa zatra kolikoly ny olona eto amintsika ary mahasarotra ny ady amin'ny kolikoly ny toetsaina, saingy tokony hisy ny fandraisana andraikitra sy asa hita maso iadina amin'ny kolikoly sy hanovana io toetsaina io. Isan'ny olana amin'ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara ihany koa ny tsy fahafantarana ny lalàna sy ny tsy fahazona ny fampianana ny lalàna amin'ny kolikoly. Tsy hita mivaingana ihany koa ny fepetra raisina sy ny ezaka atao ialana amin'izany ka hampafantarana na dia izay tokony ho fantatra fotsiny ihany aza mikasika izay lalàna izay. Ary ny tena goavana dia ny fisian'ny tsy maty manota. Misy sokajin'olona tsy afaka enjehana sy ampiarana ny lalàna satria tsy maintsy mahazo fahazon-dalana avy amina sokajy misy azy vao enjehina ilay olona. Ohatra ny filohan'ny andrim-panjakana isan'ny tokajiny, ny mpitsara, ny miaramila, zandary, polisy, mpiasa ny faditseranana sy ny maro hafa. Misy rafi-pitsarana sasany tsy maintsy mandalo rafi-pitsarana hafa vao afaka tsaraina. Ny filoham-pirenena sy ny mpikambana ao amin'ny governemanta, ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ihany no afaka mitsara azy ireo. Lasa miteraka tsy maty manota izany satria sarotra ny manaisotra ny sakana ahafahana mitsara azy ireo malalaka. Maro loatra ireo sokajin'olona tsy afaka enjehana raha tsy mahazo izay fahafahana manokana izay. Vokatra izay, ny olon-tsotra tsy manana fahefana hatrany no tratra sy mitombona ny pirofo, fa ireo tsy azo enjehana kosa tsy voakitika mihitsy. Adidin'ny mpitondra fanjakana no mitady vahaolana amin'izany, kanefa hatreto tsy misy finiavana iroso amin'ny fanatsarana ny lalàna sy ny fiadiana amin'ireo tsy maty manota. Ahoana tokoa moa no hanovany ny lalàna izay fantany fa hamatotra azy? Ahoana no hanenjehana ireo tsy maty manota izay toa manenjika ny tenany? Fanovana no takiana amin'izany. Fanovana rafitra, fanovana fomba fiasa, fanovana lalàna, fanovana izay rehetra misakana ny fanenjehana ka mampahazo vahana ireo tsy maty manota. Tsy ho foana ny kolikoly raha tsy tanteraka ireo fanovana ireo. Akotsina ny ohatran'izay lan'ny karony matoa an-datsoratra raha ny ady amin'ny kolikoly eto amintsika amin'izao fotoan'izao no jerena. Fa raha tsy mandray andraikitra amin'ny ity raharaha Romy Andrianarsoa ity ihany koa ny fitondrana rajoelona sy ireo rafitra isan-karazany. Miady amin'ny kolikoly eto amintsika resaka ambony latabatra sy fampandriana drisa ihany no betsaka hoy ny mpanara-baovao. Ny raharaha Romy Andrianarsoa izay manaratsendrika any Madagasikara mandoto ny fiadidiana ny Repoblika ka ny fitazanam-potsin'izay adika ny mpanara-baovao endrika firaisana tsokombakomba. Onona saina. Voasambotra tany Londres i Romy Andrianarsoa ny volana Aogositra 2024 no niraran'ny kolikoly goavana fitatiavana tombontsoa manokana fa nitaza-potsiny ireo rafitra miady amin'ny kolikoly eto Madagasikara nefa malagasy zao no tompony antoka amin'izany. Ireo rafitra ireo izay toy ny hevitra izany no toy ny tsy misy mandrakandroany nangina tanteraka. 12 volana ihany koa izay no nisamborana azy sy nigadrany fa tsy nisy fandraisana andraikitra ankoatra ny fanesorana azy tamin'ny toerana sy ny fialana bala tamin'ilay hoe tsy nalala ny dian'ny tany Royaume-Uni no nataony any rajoelina sy ny mpiaradia aminy. Nafantatra izao aza fa amin'ny mahataleny kabinety eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika no nalehan'ny Romy tany Londres fa tsy andeha hiatsena akory na hiala sasatra. Anarany Andrajoelina no voatonontonona tamin'ny fotoana nisamborana azy sy nandritra ireo fanadihadiana sy fampitorana fa toa tsy nampihetsi-bolo ity filoha ity izany rehetra izany ka hoe mba nanome toromarika ny teo ambany fahefany hanokatra fanadihadiana na isy farany na tsy na isy valiny na tsy tahaka ny mahazatra. Ny anarany Andrajoelina no verimberina fa ilay Madagasikara no afabaraka satria Romy Andrianarsoa no olo-mpanjakana teratany vahiny voalohany vao eloka tany Royaume-Uni. Izany hoe amin'ireo firenena maheriny sy 10 maneran-tany, mpiasa-mpanjakana teratany malagasy no voalohany namoahany zareo Britanika tidy fanamelohany. Fa tsy taitry Andrajoelina eo anatrehan'izany ary vao maika aza nahatohina ny maro ny fanekevitra ny mpitondra teny ny filoham-pirenena. Ranoro Marlova tao amin'ny RFI izay nilaza fa tompona andraikitra amin'izay noteneniny ary azy ireny nambaran'ny Romy tao amin'ny TV5 Monde ny sabotsy teo ireny. Ny fiadidinan'ny Repoblika araka ity mpitondra teny Andrajoelina ity hatrany izay mbola miandry taratasy ofisialy avy amin'ny governemanta Britanika momba ity raharaha mahavoasaringotra ny talen'ny kabinetra teo aloha ity. Tranga izay nanaitra ny mpanara-baovao amin'ny hoe inona no tsy mbola azony Andrajoelina sy anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika amin'ity raharaha ity.
Didim-pitsarana 2 volana sazy mianatra atranomaizina tsy ofisialy ve izany amin'ry zareo hoy ny fanontanian'ny mpanara-baovao. Ny nisitraka ny ERS izay tsy Romy Vos sy Philippe Tabito irery fa teratany vahiny maro ho fanamaivanana ny fonjany Royaume-Uni. Ny fivoan'ny Romy Vos Andrianarso izay loharanom-baovao maro na teto an-toerana na tany ivelany hatramin'ny NCA efa samy nanamafy fa ilay ERS na ny Early Removal Scheme no nahatonga azy nivoaka ny fonja ary mbola mibaby heloka raiky amin'ny 30 volana an-tranomaizina izy ka asa izay fanazavana ofisialy mbola andrasana hoy ny mpanara-baovao. Manamafy ERS io ihany koa ny fanio-kevitry Aurélien Antoine, profesora sy manampahaizana momba ny lalàna anglisy, raha naneho hevitra ato amin'ny RFI fa manoloana ny fahabetsahany voafonjan'ny Royaume-Uni, fepetra maro no niraisina hanamaivanana isan'ireo voafonja ary mety nisitraka izany ihany koa i Romy Vos Andrianarso. Amin'ity raharaha ity, ny fivoahan'ny fonja tsy midika fa madio sy hoe foana sy nanjavony ilay vesatra ny ampangana azy ho hiatrany ny fanio-keviny. Misy ny vesatra mbola mitatao aminy, toy ny tsy fahafahana mijanona sy manitsaka intsony ny sistany Britanika. Ny fivoan'ny Romy Vos Andrianarso ny fonja Britanika izay nandritra ny herinandro ny 12 Jolay raha ny nambarany tao amin'ny TV5 Monde ny sabotsy teo ary misy loharanom-baovao milaza fa ny 15 Jolay izy no nivoaka. Io herinandro ny 12 Jolay nivoahan'ny fonja io izay nifanojo na ihany koa nampifanojona tamin'ilay fidirany fotony Andry Rajoelina teny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato nisehosehoana fa hiady amin'ny kolikoly. Arak'izany, nivoaka ny tany Royaume-Uni vao eloka noho ny kolikoly. I Andry Rajoelina ty maneho fa hiady amin'ny kolikoly. Saingy ilay mpiasa madinika teo anivon'ny faditseranana no niarany sazy, fa ilay namana ry tazany-potsiny. Asa no ilay izy miresaka amin'ny Andry Rajoelina araky ny nambarany tao amin'ny TV5 Monde ve hoy ny fanontanian'ny mpanara-baovao. Ity namana akaiky ny Andry Rajoelina nametrahany fitokisana ka notendreny notaleny kabinetra teo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika ity, izay nanambana ny hiverina eto Madagasikara araky ny nambarany sabotsy teo hatrany. Mazava izao fa fisehosehoana fotsiny ilay teny Ivato ny 17 Jolay teo, fa tsy misy fahavonona hiady amin'izany kolikoly zany. Ho an'ny mpanara-baovao, raha tsy mandray andraikitra amin'ny raharaha Romy Andrianarso ity Andry Rajoelina sy izay governemanta ho tariny Tsay Christian, raha mitazapotsiny ireo rafi-pitsarana toy ny PAC, Samifinina, Bianco sy ny sisa, dia resaka tikateza ihany zany ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara izany. Voaporofo fa manjaka ny tsy maty manota, Madagasikara tsy maintsy mandroso no irairaina fa ny kinamanamana hatrany no masaka an-tsaina. Fa lasa tandrametaka sy ajajarany ny famolavolana ny politika akaben'ny fanjakana na ny PGE izay drafitra entina mitondra ny asa fampandrosoana ny firenena hoy ny mpanao politika androany. Tsy azo antenaina hitondra fiovana amin'ny fiainam-bahoaka ny zava-miseho eo na eo aza ny fanolorany zany PGE zany sy ny fanovaovany ireo mpiara-miasa amin'ny Andry Rajoelina sy ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta. Henri Florian. Mitiraka adievitra lehibe eo amin'ny samy mpanao politika, indrindra fa ny olom-pirenena mpanara-baovao, ny fomba namolavolana ny politika ankapobeny ny fanjakana na ny PGE izay atolotry ny Prime Ministre n'ireo parlemanta izy moa ho avy izao sy ny fiandohan'ny herinandro vaovao io. Ny Prime Ministre irery ihany ve no nanao ny PGE sa efa misy tondro avy amin'ny filohan'ny Repoblika miainga avy amin'ireo andry lehibe miisa 3 izay napetraka amin'izao fotoam-piasana faharoa izao, sa ireo ministra efa nametra-pialana ihany no niaraka namolavola azy io. Io no fanontaniana mipetraka hory ny mpanao politika nanaovana fanadidina tamin'ity androany ity. Na eo aza izany, tsy misy azo antanena na firy ny mikasika ny PGE izay aroso io, fa ny fanohizany ny asa tany aloha izay hita fa nampikorosofana ny firenena no iban-toerana ao anatiny. Ka raha miteny anao zany hoe makasika ny mety misy azo antenaina ve amin'ny politika akaben'ny fanjakana dia zao aloha ny rasako. Rehefa voafidy indray ny filohan'ny Repoblika na fomba ahoana voafidy anazy dia iketsika fa voafidy izy zany dia takizay koa rehefa natolotry ny voalaza fa maronisa ny Prime Ministre dia voatazona ihany ny Prime Ministre teo aloha nisy politika akabeny efa naroso teo aloha dia nanao kabary ny filohan'ny Repoblika zany tamin'ny nanendrinan'io Prime Ministre io hiverina amin'ny toerany fa fanohizana ny asa zany sy ny traikefa fanataony noho izany tsy zavatra dia iova. Fa misy an'ilay politika mpanjakana zany teo aloha zay mifototra amin'ny andro anankitelo. Eo ny fampivelarana ny mahaolona zany eo ihany koa ny hoe fanjakana tsara tantana sy tanitadalana, fampiroboroboana ny toe-karena sy ny indostria. Zay zany izy anankitelo amin'ny ankapobeny zany donc zany zay le cadrage général zany ho an'ilay politika ankapobeny ny fanatanterana anazy zay no rasantsika dia miankina amin'izay ihany koa ny fanatanteraka azy. Zavatra fantatsika aloha hatramintsika amin'ny teny zao dia resy dia resy ny toe-karentsika.
sarotra ny anantena fampandrosoana eo anatrehan'ny olana misy eto amin'ny firenena ankehitriny raha ny fanazavana trany na eo aza ny fanovana matetika ny mpiara-miasa amin'ny filohan'ny repoblika. Mahamenatra raha teo ny tranga izay mahavoasaringotra ny romi ireny hoy te-panao politika ety an-trany ary mampihemotra ireo mpampiasa vola sy ny mpamatsy vola. Sarotra ny manantena sy manofinofy fa amin'ny fomba fiteny an'ny fianaratsoa zay hoe ny atao ro hita ka io na hovainao isan'andro ny olombelona rehefa tsy maro toerana tsara ny fomba fitantanana ary mizotra miaraka amin'izay ihany koa ny hoenti-manana anaovana an'ilay asa zany dia tsy misy zavatra azo antenaina. Ny amanokana zany ny sako antsika dia hoe ny fampiasam-bolana ny investissement zany ny tena vahaolana zany zao. Nefa ilay hitantsika fa marisarisa izay resaka investissement zay indrindra avy any ivelany no ny fahitana tranga takan'ireny zavatra ohatra hoe karomivosy ireny zany satria misy mpanera zany eto amin'ny firenena zay tsy voalazany lalàna zany sisan'izany ny anotany lalàna tadidio zany fa enjeu ngeza be eto amin'ny Madagasikara resaka rerak'ibony tany io zany satria zay le na voasarindro Ramatoa Romy zany mivarotra nilay ataontsika hoe ny repirenetsika amina orinasa zay efa nanao fikaroana tsy hoe orinasa vaovao mbola nanao investissement nge zany fa efa teto nge zany James Fields zany ka zay zany ny zavatra anankiray tena hoe ilaina tsara mametraka hoe tontolo fandrarahana ao anaty lalàna malalaka ho an'ny rehetra fa zay ihany vaoloantsika tsy afaka miaina ao anatin'io trosa io tsika. Ny trosa zany dia mampitambo ny tompom-bola ary izy no mifehy. Tadidio tsara zany zao fa raha resaka mahakasika ny rerak'ibony tany zao dia ny banque mondiale ny tompo-teny satria io zany anisan'ny fepetra ahafahantsika mahazo an'ilay tohana ara-teti-bola zany na appui budgétaire. Eo ihany koa ny lafiny maro samihafa ny resaka angovo sy ny sisa ny resaka solika dia ny FMI koa zay ny mpanapaka an'izay. Evoaka mialohan'izy zoma ho avy izao ve zany ny gouvernemanta vaovao ka izy ireo no hiaraka handolotra ny PGE miaraka amin'ny Premier ministre Ntsay Christian sa tamin'ny fotoana nanahoana no namolavolana izany PGE izany izay entiny ho anivon'ny parlementa ity. Ny politika ankapobeny ny fanjakana aroso eo araka izany no tsy maintsy tanteran'ireo ministra izay ho voatendry na misy aza ny sosokevitra avy amin'ny tsirairay natao hitantana ny departementa ara-ministerialy. Fanontaniana goavana mila apetraka zany manoloana ny fanoloran'izay PGE zay eo anoloan'ireo solombavam-bahoaka manomboka ny zoma ho avy zao fa pejy ny toe-karena vetivety ny safidy ny ampiakatra trany ny atao directeur afana mifeny vidim-piainana ny eo anivon'ny banque foibe Madagasikara amin'izao fotoana izao raha ny fanapahan-kevitra mahakasika ny politika ny vola ny voaka omaly. Niakatra ohatra faingo 500 indray ny taham-pindramam-bola sy ny tany fametrahana vola azahoana zanany eo anivon'ny banque foibe ny Madagasikara fity nokolona. Raha toka sy 500 ny taux de facilité de dépôt na ny tany fametraham-bola azahoana zanany ary 1,500 ny tany findramam-bola eo anivon'ny banque foibe ny Madagasikara tamin'ny fanapahan-kevitra amin'ny politique monétaire ny 7 Mey lasa teo. Nampiakatra aotra faingo 500 ny taux directeur indray ny banque foibe tamin'ny politika ny vola omaly 9 aogositra. Io politika ny vola io izay atao isaky ny 3 volana ahafahany mameno vidim-piainana eto Madagasikara. Ny politika ny fampiakarana ny taham-pindramam-bola ny rosony teo anivon'ny banque foibe tato anatin'ny 3 taona izao izay midika ho famerana ny vola mivezivezy eto anatiny. Ny fiakaran'ny taux d'intérêt eo anivon'ireo banque zandriny izay mampiena ny famoronana arena amin'ny akabeny. Zany hoe io foana zany ny zavatra nataontsika zany raha voatsika zany ka hifian'ilay vidim-piainana. Dia nefa zany raha miakatra be zany io taux directeur io dia manaraka an'izay koa moa zany mazava ho azy ny taux d'intérêt zany ataon'ny banque amin'izay olona mitram-bola ao aminy. Noho izany araka ilay tenenina hoe politique zany izy restrictive. Dia ilay izy zany tsy hoe restrictive de la demande ihany fa restrictive zany de la demande d'investissement koa zany ilay izy. Zany hoe tsy maharisy koa zany ny mpandraraha zany setra tsy miankina ampiasa vola satria lafo loatra zany taux d'intérêt. Noho izany kely zany rentabilité ny raha ohatra oharina amin'ny taux d'intérêt. Noho izany ohatrany hoe manakivy zany io ny fampiasam-bola. Any hoe manakivy zany ny famoronana arena. Nefa tsika zany raha malala zany fa ny économie tsika zany ambany dia ambany tany arikarena. Tsika zany zao tena amin'ilay hoe fotoana hoe ilaintsika mihitsy no mampiasa vola mba anaontsika zany création de richesse zany hoe amoronana arena ampiakatra zany ny vokatra anatiny zany production ny offre. Rehefa ohatra zany zao mamaky antsika zao ny communiqué zany dia misy ohatra zany ohatran'ny zavatra hoe antenaina ozy izy fa ireo investissement public zany na pipa zany izay atao fanjakana anatin'ny loi des finances izy mba hiteraka ozy izy fiakaran'ny offre
any hoe nivokatra zany zany hoe any zany ny fanandehanana banque centrale zany hoe le pipa zany mety marina zay tenenin'izay zany sur le plan théorique fa raha ny tena izy zany tokony tsy investissement public loatra ny tokony etanina fa ny investissement zany privé. Iray amin'ireo karazana outil monétaire ity fanapa-kevitry ny banky foiben'ny Madagasikara ity tsy tokony andeha ila. Ilaina ny fampiarana izany amin'ireo karazana outil ekonomika hafa ary ny fanazavana hatrany. Isany amin'izany politika ny famokarana eto anatiny, izay antoko ny famarinan-toeran'ny ariary sy fampandrosoana ny toe-karena ankabeny ihany koa. Tsy tokony any amin'ny fampiasana vola ihany araka izany no ferana. Fijeriko azy zany le offre antsika mihitsy zany mpiampy. Ny fanjakana voalohany zany tokony hoe inona zany politika apetraka anetanana ny famokarana mila pakarina zany io vokatritsika io na production tsika io zany mila pakarina zany io tokony mihitsy zany zay politika zay. Raha te hametra an'le demande fanjakana tsika ne zao jero tsara fa hoe 90% gasy zany mahantra zay zany hoe olona mahantra reo zany voalazandrao zany de lany androany dikan'izay. Zany hoe misy malagasy zany hoe vitsivitsy manan-karena be zay manao zany ohatra tsika hoe manana zany atsika hoe train de vue zany na prince ozy fitenena zany tena mandandany vola fatany zany de ohatra hoe azo ataony mametra ny demande amin'ny alalan'ny fametrahana ny etra zany ohatra hoe amin'ireny le entana hoe lafo vidy be sy ny tariny reny de apetratsika ny entana ny etra amin'ireny fa amin'ireny kosa ny etra ohatra dia famokarana ny orinasa sy ny tariny anatin'ny zavatra fa tsy voatery zany tsika hoe ampiasa an'le outil zany monétaire amin'izay fotoana izay zany azo atao zany mampiasa zany ny outil fiscal ahafahana zany maninona moa izy tao mifehy an'le hoe raha ohatra ka atahorana hoe ahatra zany le vidim-piainana anatin'ny zavatra izay. Ny banque centrale zany no tsy fisian'izay aloha de tsy azo mena tsiny izy satria izy zany amin'ny lafiny ray ohatra ny hoe izy zany no milimité an'le dégâts zany izy ny tena marina. Fa raha nisy zany politika fa zany nataon'ny fanjakana ohatra nanentana ny famokarana sy ny sisa de zany mino fa mety tsy nanao an'io ny banque centrale. Raha tsy ahivina ny fanapa-kevitra izay noraisin'ny banky foiben'ny Madagasikara tamin'ity taona ity. Tamin'ny febroary 2024 no novainy teo anivon'ny banky foibe ho ireo taux de référence eny anivon'ny banky salantsalany, izany hoe ny taux d'intérêt eny anivon'ireo banky zandry no ampiasaina amin'ny taham-pindramam-bola maika anatin'ny iray andro any amin'ny banky foibe. Niverina tamin'ny fampiakarana ny taham-pindramam-bola indray ny banky foibe tamin'ny fanapa-kevitra farany ity. Nanahoana ny vokatra izay? Raha ny hita, mbola maro ireo malagasy mpandrara tsy piasan'ny orinasa no mila izany findramam-bola izany. Profon'izany, miakatra hatrany ireo mindram-bola eny anivon'ny banky zandry ny raha ny vokatry ny fanadihadiana ny enquête auprès du secteur bancaire nataon'ny BFM Matrany tamin'ny 3 volana farany taona 2024. Raha ny tatitra 420 ireo mpindram-bola no misehatra mivarotra raha ny 3 volana farany taona 2024 io, ary 520 amin'izany no mindram-bola amin'ny resaka BTP na bâtiment et travaux publics. Fa natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany nitetika sahavitse anohanan'ireo mponina marefo any amin'ny tapany atsimonosy indrindra manoloana ny fiantraikany fiovan'ny toetrandro izay vatsiny vondrona Eropeanina vola. Projet 4 goavana izy ireo no ifanometanana anatin'izay ka nampy amin'ny fandrindrana ny asa ny Bureau nasionaly misahana loza voajanahary sy ny foibe famantarana ny mety ho toetry ny andro. Tetikasa 4 goavana indray amin'izao fotoana no mivondrona anatin'ny consortium iray izay vatsian'ny vondrona Eropeanina vola hanamafisana ny ady amin'ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetrandro any atsimo. Maritra 2 taona ny tetikasa izay nampitondraina ny anarana avitsy ka tombanana manodidina ny 7 alina sy 2 hetsy ireo isitraka ny tetikasa. Raha tadidinareo ny zavatra nazavaiko teo anankiroa no tena atahorana Amboasary sy Ambovombe. Nefa ty projet ty dia neo distrika rehetra ao anatin'ilay région anankitelo. Zany hoe zany ny andrasantsika dia mba hoe hitohizany fahatsarana izay effort izay no andrasana amintsika. Dia ny zavatra tena ao anaty eo aloha ny zavatra andrasana ao anatin' zao zavatra zao dia fanlazaiko teo le hoe fanohizantsika le action anticipatoire. Rehefa ho tonga ny loza anankiray dia tokony mba mihena ny fiantraikany aty amin'le fahavoazana. Resaka ny atsimo ny tenenina. Rehefa resaka ny atsimo ny tenenina dia mazava ho azy tsy resaka cyclone intsony zay fa resaka anoanana. Ka ominina 720 anatin'ireo distrika 4 ahitana ny Amboasary Atsimo, Ambovombe,
beloha sy ampani no anombohana ny tetikasa. Io izay iompana amin'ny fahafahana miatrika bebe kokoa ny fiatraikan'ny fiovan'ny toetrandro amin'ireo mponina eny fotony. Isan'ireo hanampy amin'ny fandrindrana ny asa araka izany ny foibe famantarana ny mety toetra ny andro. Dia ny andraikitra ny foibe famantarana ny toetrandro zany araka ny voalazany tare général ny BNGRC to dia ny mampafantatra mialoha inona ny mety hitranga. Dia isataontsika dia mamoaka an'le vinavina ho an'ny fotoam-pahavaratra ho avy. Dia raha nylamina amin'izao fotoana izao dia amin'ny fahatelo ny volana oktobra no atao izay fampahafantarana mialoha ny fizotry ny taom-pahavaratra roapolo sy ny 2020 zany. Dia raha mikasika an'ity tetikasa ty dia farafatarany ny 2020 volana oktobra dia tsy maintsy ampahafantarana koa amin'ireo distrika ireo ny mety ho fizotry ny taom-pahavaratra. Mba hafana manao nyty resaka hoe action anticipatoire ty, tsy misy etsika mialoha azo atao raha tsy eo ny vaovao avy amin'ny foibe famantarana ny toetrandro. Ho an'ireo mpanao politika mamakafaka ny fiainam-pirenena amin'ireo lafiny rehetra, efa maro ny tetikasa natao, ny mandeha sy ny mbola hotohizana ny amin'ny tapany atsimon'ny nosy, saingy tsy hita mazava ny vokany. Antony, tsy mbola mahay mitrandraka ireo arena maro ananan'ny Madagasikara ny fanjakana, ary tsy mahay mitsinjara izany ihany koa. Nahoana no hanina misy eto Antananarivo sy any Toamasina ny tsotonga any atsimo fa ho kereny any atsimo ka ilaina vola be ny manamboatra ny zavatra ho an'ny rahampitso. Izay zany le fanontaniana mipetraka, izay ny ilaina n'le PGE. Inona moa zany no tokony ho atao? Amiko a tena zany malagasy maty ny anoana zany dia mahamena ty tsy tokony isy an'izany mihitsy. Satria be dia be ny sakafo eraky ty firenentsika ty arina fotsiny. Ny akondro zany anie eto Antananarivo fotsiny ary dia fa lo rehefa hariva fa tsisy mihinana rehefa tsy lafo e. Maninona tsy alefa any atsimo izy alohany maloha azy. Ohatra zany fa hitantsika amin'izany fa le firaisakiny fananana an'ilay fanjakana ireo mitahin'ireo olona tsy manana amin'ny zavatra tsy ananany. Mety any amin'ny faritra hafa tsy manana rano, faritra sasany tsy manana sakafo. Zany tokony ho jerena toly dia everiko fa zany zavatra zany dia avy amin'ny programma mpanjakana ny azahoana izay manentana ny firaisakiny izay azahoantsika mitsinjara amin'ny tokony ho izy ny arenam-pirenena. Raha ny tetikasa avitsy, isan'ny hojerena manokana ny zazamam-behivavy araka ny fanazavana, mahery ny 9,1 alina ihany koa ireo manana fahasembanana tokony sitraka ny tetikasa izay natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany. Dia izay ihany koa no entsika amin'ny seny vetivety ao anaty doka fohy. Mbola maro ny fanadihadiana sy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo. Santionana ny fitokona ampiasa ny sikma manoloana ny tsindry azo lena ataon'ny mpitantana lehibe ny orinasa amin'izao fotoana izao ihany koa ny tranga mpiaramonina tany mandia laza Moramanga. Mikasika ilay raim-pianakaviana novonoina tamin'ny fomba feno abibiana aza misaraka aminay ary. Ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao no anarahantsika izay. Anisan'ireo andro tele anteran'ny politika ankapobeny fanjakana napetraky ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny fametrahana ny fahaiza-mitantana sy ny fiainany maha-olona. Tafiditra ao anatin'izany ny fanavaozana ny fitantanan-draharam-panjakana sy ny fampanarahana toetrandro ny fikirakirana ny taratasy-panjakana. Tanterahana amin'izao fotoana izao ary ny tetikasa ifokotany izay hanomezana kary ny epokotany manara-penitra misy QR code ny tokantrano rehetra manerina ny nosy. Miainga amin'ny fanisana tokantrano isam-pokotany izany ka ny komity loharano izay tariany lehibe ny fokotany no anatanteraka azy. Tanjona amin'izany ny ananana totanisa marina momba ny tokantrano, ny anamorana ny fitsinjarana ireo fanampiana ara-tsosialy maro samihafa, ary koa ny anamorana ny fidirana ny fampiasana ny laharam-pandroana tokana. Miara-misalama fandrindrana sy fanatanterahana izany tetikasa izany ny ministeran'ny atitany sy ny ministeran'ny fampirobobona ny atao arkady mirindra, ny postra sy ny fifandraisan-davitra, ny ministeran'ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanajariana ny tany ary ny banky iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny tetikasa Prodigi. Raiksa indray ny zara kado ifaliana amin'ny vakansy araroto ny fiainam-bidy amin'ny filinina sy ireo finday telema maro hafa koa ifandraisanao amin'ireo akaiky anao amin'ny ty vakansy ty miampy bonus isorofena amin'ny fotoana rehetra. Aza tara hatramin'ny 1 amin'ny 30 aogositra ihany hitanao eny amin'ny telema akaiky anao.
manatitra ny arabatra ny tombo klasy tombovavy tonga soindray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity mahomby kokoa ny fanentanana mikasika ny fidiovana sy ny fanadiovana raha misy ny fampiarana sy ny fiovam-pietsika amin'ny fomba fanentanana hoy ny teo anivony Water de Madagascar. Ankoatra ny lafo ny fanentanana olana eto amintsika ny tsy fahampino ireo foto-drafitrasa ahafahana misitraka rano fisotro madio, fidiovana sy fanadiovana. Ny rano ny jirama ihany koa ankilan'izay raha mahita ny fahatapahana lavareny amin'izao fotoana izao. Isan'ny tsy mampahomby ny fanentanana mikasika ny fidiovana sy ny fahadiovana eto amintsika ny fomba fanentanana indrindra ho an'ireo ankizy hoy ny teo anivon'ny Water de Madagascar. Antony tsy misy ny fampiarana na ny pratika anatin'izay fanentanana izay fa mijanona amin'ny fanentanana fotsiny ihany ireo tompon'andraikitra mpanentana. Ny fanentanana ny ankizy izay azo lazaina ho mahomby kokoa ary misy fiantraikany amin'ny fiarahamonina raha misy ny fampiarana noho izy ireo mora mampita amin'ireo ray aman-dreny. Ny ankizy moa zany dia zavatra tiany, zavatra mahafaly, zavatra misy fifaninanana, dia misy koa fizarana ohatran'ny hoe nudge le teniny azy na teka hoe isaky le session zany dia omena zavatra ny hoe bracelet kely izy na kopakopaka ohatran'ny éventail ireny dia ireny indray no entiny makany any amin'ny trano misy anazy ahafahany manova le fomba fihetsika any an-trano. Zavatra mety misy mantsy rehefa tonga any an-trano izy dia manjary bloqué indray satria tsy afaka mampita le izy dia iny no entiny mampita le izy any amin'ny tokantrano. Dia ny fanadihadinana ataonay teto zany tany amin'ny nivon'ny ménage dia nahitana hoe tonga le ankizy tany le izy rehefa le hira sy kilalao no ataony. Faly izy zany tonga any an-trano nahazo lokany ty tany am-pianarana. Dia inony manomboka tantara iny dia manomboka manao an'izy any am-pianarana izy dia isaorana an'ireo mpampianatra sy ireo chef CSB izay mitondra an'izay zavatra izany fa tena nahomby tokoa le izy. Ankilany zava-dehibe ny fiovam-pietsika manoloana ireo foto-drafitrasa mitsangana ahafahana manana foto-drafitrasa maharitra fa ihany koa ikajiana ny fahasalamana ho hiatrany ny fanazavana. Tombotsoa maro no azo eny anivon'ny fiarahamonina raha toa ka efa manana fahazarana miaina anaty fahadiovana ny mponina. Satria raha tsara n'le fihetsika mahay mitantana le rano sy rehetrarehetra na misy foto-drafitrasa zany io dia hainao no mitantana an'le izy zany dia ataontsika hoe raha foto-drafitrasa vaovao no natao teo dia maharitra kokoa iny raha olona efa miova ny manao an'le izy eo. Zay zany ny anankiray dia ohatran'ny hoe tsy very fotsiny famatsiam-bola. Dia ny anankiray ihany koa rehefa manao an'le fivoam-pietsika ianao dia mahazo an'le ankoatra ny fahasalamana dia manana fotoana be tabe ianao ahafahana miasa rehefa tsy marary ianao. Tsy lany vola amin'ny zavatra hafa dia manana fotoana hafa. Ohatra ny resahanay tao anatin'ilay izy teo zao ohatra hoe lasa ohatra ny toerana fitsaboana zany zao ilay dokotera ao anatiny dia salama foana izy dia afaka mahazo an'izay andraikitra misahana amin'ny fahasalamana zay ho an'ireo centre de santé ireo. Fa misy toerana hafa zany ohatra ny marary foana le toeram-pitsaboana na le dokotera ao anatiny na hoe misy toerana hoe ty misy toeram-pitsaboana anankiray fa kivy be le mpiasa amin'ny fahasalamana ho ao satria tsy misy an'le foto-drafitrasa mety aminy ao dia faly izy vao maika izy faly miasa zany rehefa avy eo satria rehefa te hivoaka izy dia misy toerana ho amin'izany ao rehefa te hidio izy raha tonga fotoana fadimbolana dia misy ao amin'izany ao. Namoaka ny valin'ny fanadihadina nataony mikasika ny antota-kevitra ampiasaina ho fanatsarana ny fihetsika mikasika ny fidiovana ny teo anivon'ny Water de Madagascar androany nanomboka ny volana septambra 2024. Distrika misa enina no nanaovana fanadihadina sy nampiarana ilay fomba fiasa vaovao. Isan'izany ny distrika Ankazobe, Anjozorobe, Ambohidratrimo, Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Avaradrano ary Manjakandriana. Tsy hijanona eo mbola hihitatra any amin'ny distrika hafa ny fanentanana atao. Ampahana vaovao vao mafana makasika ny atoy ny raharaha Romivos Andriana Soa ny aingavy amin'ny araky ny famakafakany efa nentina teto amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV rehefa avy eo hoentintsika eo zay rehefa avy eo fa ny ben'ny tanàna no tompon'antoka mampikorotana ao Beroro ho ny solombavam-bahoaka voafidy tao an-toerana Ranamafy ny ben'ny tanàna ao an-tana Ranamaly ny ben'ny tanàna atao Tanandava tamin'ity androan'ity ankoatr'izay tsy hain'ny ben'ny tanàna izay tena andraikitry ny solombavam-bahoaka ka mahatonga azy ilaza zavatra hafa hoy ny fanazavana Gaëtan Andriatsilavo. Manoloana ny filazan'ny ben'ny tanàna voafidy tao amin'ny komuna Tanandava distrikany Beroro fa tsy manao ny asany araka ny tokony ho izy ny solombavam-bahoaka ary miteraka korontana sy tsy fandripahalemana ao an-toerana. Naneho ny heviny ihany koa ity farany ary nanamafy fa ny ben'ny tanàna no miray petsapetsa amin'ny mpanao ratsy ka mahatonga ny any an-toerana tsy andry fahalemana. Io ben'ny tanàna io moa dia tsara ho marihana fa olona tsy dia salama saina izy iny ary ny zavatra tena mampimea zavatra rehetra nataony fanakorotanana n'io komuna ny Tanandava io tanterainy io mba fantatrinareo moa
fa io be ny tanàna io tamin'izany fotoana zany eo masombahoaka no nitifiran'olona zay atao hoe diasa maty ny voalohany moka teo satria be ny tanàna io dia dahalo ina moa natao hoe dahalo mpangalatromby mpamon'olona ary faran'olona tena hoe corrompu tsy zavatra ataony zay CB tonga ao tanàna akaikiny eo tamin'ny tambeziny ohatran'izany koa ny lehibean'ny gendarme any Tuilearany ohatran'izany chef district zay tonga ao dia ireo ny anindriny an'ireo vahoakan'ireo ary tena mampanaelo mihitsy ny vahoakan'ny Tanandava ary mitaraina mafy nanamafy ihany koa ny solombavambahoaka fa tsy fantatry ny be ny tanàna ao an-toerana izay tena asa sy andraikitry ny solombavambahoaka ka nahatonga azy ilaza zavatra hafa tsy hainy azy zany atao hoe asana solombavambahoaka zany ny asa solombavambahoaka tompoko dia mihaino vahoaka mihaino taraina amin'ny vahoaka dia manao tatitra aty amin'ny fanjakana foibe mijerin'izay vahaolana anatsarana ny fiainam-bahoaka na ny problemany ohatra ny resaka tsy fandriam-pahalemana ary manara-maso koa ny asan'ny exécutif manao ny volavolan-dalàna na ny proposition de loi anatsarana ny distrika misy anao sy ny firenetsika zavatra ohatran'izany fa tsy miantoka mihitsy ny resaka fandriam-pahalemana izy fa raha misy ny tsy fandriam-pahalemana dia manao tatitra izy ny tompony andraikitry ny fandriam-pahalemana ny chef district le BNOMC ao ireo mpitandro filaminana izay miara-miasa aminazy adidy sy ndraikitry nireo no mijery ny vahaolana fanjaran'ny solombavambahoaka miteny amin'ireo rehefa tsy voafehindry zareo ny asany dia tsy maintsy manao tatitra aty amin'ny fanjakana foibe raha ny fanazavana hatrany hojerena akaiky ny fomba amerenana ny filaminana ao an-toerana hojerena akaiky ihany koa ny fomba ahafahana manantanteraka opération ka amongorana ireo mpanao asa ratsy rehetra izay mampiorohoro ny vahoaka ao beroroa mikasika ilay raharaha Romy Andrianarsoa mitombona ny famakafakana ny entina teto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV FM momba ny raharaha Romy Vosa Andrianarsoa namoaka taratasy ofisialy ny masovo Britanika nanamafy fa ilay IRS na ny Lilo Movolskim no natafavoaka azy izany hoe mbola mibabisazy izy ary migadra indray raha mbola miverina andry Royaume-Uni rapitso no ezatsika ho taterina ato anatiny fampahalalam-baovao ny votoatin'izay communiqué navoaka ny masovo Britanika izay tamin'ity androany ity fa tsy misy tsy mikolay manoloana ny fampitian'ny lalam-pirenena ny akamaroan'ireo mpampiasa lalana amin'izao fotoana izao tsy tokony ny ena maso no irosona amin'ny fanamboarana hoy ireo mpitatitra tokony isy fijerena avokoa ireo izay hita fa potika na mila vigojagojana ireo mpitatitra izay nanamafy fa mavesatra ny fiatraikany fampitian'ny lalam-pirenena amin'ny asan'izy ireo amin'ny andavanandro vahaolana foiezaka hatrany no arosin'ny mpitondra fanjakana manoloana ny fampitian'ny lalam-pirenena eto Madagasikara amin'izao fotoana izao efa antoanany maro tsy nasy-panamboarana ny akamaroan'ireo lalam-pirenena saingy tsy hita taratra ny fandraisana andraikitry ny tompon'andraikitra voakasika hoy ny nambaran'ireo mpitatitra tetsy amin'ny tobi-piatsonana nagarmaky andotam-penaka androany misy ako ny goavana amin'ny sehatra ny fitadiavana io faratsin-dalana io indrindra mitarika hatrany amin'ny fampitian'ny fiara fitaterana raha ny fanazavana lalana moa zany tena miratsy isa-taona fa zarara misy an'le mpanotonototra kely ankizy kely reny mba tsopasopazana ary zato sy ndronjato eny dia reny mahatonga le lalana mba hoe afaka andehanana mafimafy kokoa ny atraité moa zany mitombo araka le faharatsian'ny lalana dia lasa betsaka le zavatra simba na mezaka mitandrina renao zany dia misy ihany simba izy aloha raha tokony ho isa-taona zany mandeha ny atraité an'le lalana kanefa tsy arak'izay moa ny zavatra mitranga ankehitriny fa efa tena rasana potika tanteraka zay zany zao raha ohatranay manao mahevan-tanana tana dia lasa taloha izy adiny 7 adiny 9 dia zao lasa adiny 5 zany hoe lasa misy adiny 2 eo zany no elanelana eny an-dalana mitombo ny fotoana lamo ny carburant kokoa mitombo lalana zany aloha zany efa tsy hita ho tany saina intsony amin'ny faharatsiana tena potika ny lalana fahasimban'ny fiara eo an-daniny ny isaky ny tonga ianao manamboatra foana satria ny lalana tena simba miaina mihitsy satria isaky ny tonga ianao dia manamboatra dia possible be le izy le amin'le fahasimban'ny lalana zao zay manao mahevan-tanana Antananarivo le teo zay adiny 9 farafahatarany dia efa tonga any mahevan-tanana zao zay lasa adiny 5 vao tonga mahevan-tanana Antananarivo satria anao tsy maintsy mitandrina amin'le faratsin-dalana satria raha vao mandeha mafimafy kely na ohatrohatr'izany dia potika ny tomobile za zao fahitako manokana 12 taona lasa zay ny tsy nisin'ny autorité ana lalana intsony
dia izay ny tena nampodika be an'ilay izy raha mifahitako anazy satria efa tao anatin'izay 12 taona izay ihany nanao taxi borosy. Mivoa mafy ny mpitondra fanjakana ankehitriny fa mandray andraikitra sy manao ny asa fanamboarana raha mikasika ny lalam-pirenena faharoa manokana amin'izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra izao. Nanamafy nefa ankilana ny tompony andraikitry ny tobim-piatsonana Garmaky Andota-penaka fa tsy ny lalam-pirenena faharoa ihany no mila amboarina fa efa potika avokoa ny ankamaroan'ireo lalam-pirenena ankehitriny. Izay moa fa nandroso vahaolana foana hatramin'izay hoe ny vahaolana amin'ny lalam-pirenena dia mifanamboarana azy ihany tsisy vahaolana ankoatran'izay ka rehefa mandeha zany le vahaolana dia za mihiny famoroso tsikelikely makany fa ny irariana mba ny RN rehetra mba sambo vita daholo satria mampitaraina ampitatitra loatra izy ity ary indrindra misy amin'ireo le hoe hotratran'ny rotsakorana dia vao mahita tena isedra olana ampitatitra amin'ity fahavaratra ity raha ohatra ka tsy voavonjy ireo sasatsasany izay hita hoe tena efa mafimafy ireo indrindra moa zany ny RN6 mifaritra Sofiasy Diana Sava iny tena mafimafy raha ohatra ka hoe tsy misy famonjena amin'izao mahitany zao. Lalandra mampikoriana ny fitaterana sy natao amoahana ireo vokatra isaparitra ny lalam-pirenena ka tokony hisy ny fikojakojana sy ny fanamboarana izany. Voasingana manokana amin'izany ny lalam-pirenena faharoa, fahaefatra, fahadimy sy ny lalam-pirenena fahaenina izay efa potika sy feno kilavadavaka avokoa. Tsy ampy ny orinasa lehibe mpanangom-bokatra eny anivon'ireo tontolo ambanivohitra amin'izao fotoana izao. Tsy misy ihany koa ny tosika ara-bola sy ara-pitaovana avy amin'ny mpitondra fanjakana ho an'ireo tantsaha. Hoy ny manam-pahaizana momba ny fambolena sady mpikarakara ny hetsika fiaromadana ny Foire internationale de l'économie rurale tamin'ity androan'ity. Christian Ndimby. Olana goavana mbola sedrain'ireo tantsaha eny ambanivohitra amin'izao fotoana izao ny tsy fahampian'ireo orinasa lehibe mpanangom-bokatra. Misy ny tany, misy ny mpamboly, saingy tsy ampy ny tosika ara-bola sy ara-pitaovana avy amin'ny mpitondra fanjakana. Hoy ny manam-pahaizana momba ny fambolena eny anivon'ny tontolo ambanivohitra sady mpikarakara ny hetsika fiarimada na ny Foire internationale de l'économie rurale tamin'ity androany ity. Ny olana aty aminay ambanivohitra ozy tsisy mpampiasa vola lehibe aty aminay mba iasan'ny zanakay. Ny tany malalaka midadasika be iny andrefana rehetra iny mila fitaovam-pamokarana moderne iny. Izay tsy manam-bola hividanana izany fitaovam-pamokarana izany. Tsy maintsy ireo mpanam-bola be no tonga mamokatra miasa aty ambanivohitra Madagasikara aty. Ka mba hisintonana ny zareo, mba hamporisihana ny zareo ho avy any aminay any ambanivohitra ozy dia tokony mba hietohan'ny fanjakana ny voka-dratsy ny loza miatra. Mba ahafahanay miarina indray izahay majinika io fa ny mpanam-bola be moa izy mba tonga koa izy satria onerana tsy inona ny fahavoazany ka dia mazoto izy ampiasa vola dia tonga daholo zareo ampiroborobo ny toe-karena eny ambanivohitra. Nanomboka androany ary haritra 5 andro ny hetsika fiarimada na ny Foire internationale de l'économie rurale andehan'ny 2020 etsy amin'ny kianjany Maky Andota-penaka. Hetsika izay natao fitadiavam-baolana manoloana izay olana tantsaha izay sy natao hisarihana ireo mpampiasa vola ho any amin'ny famokarana eny anivon'ny tontolo ambanivohitra. Vaovao vao nilatsaka amin'izao fotoana izao ihany koa dia Andriamatora Zakamanantsoa Gabi Nestor izy no voatendry ho tale general ny Bianco araka ny fampahafantarana nentiny teo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika amin'izao ora izao fa nohizantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Ny tokon'ireo mpiasa teo anivon'ny orinasa Sikma androany manohitra ny tsindry azolena ataon'ny lehibeny izay teratany vahiny. Roaina tsy amin'ny antony ny mpiasa tsy aloha araka ny tokony ho izy ihany koa ny tambikarama ary anaovana raha matahoratra any amin'ny mpitandro ny filaminana ho izy ireo ka antony fitokonana tamin'ity androan'ity. Ilarina Solniainy. Ny tokony nylanja sora-baventy ireo mpiasa rehetra teo anivon'ny orinasa Sikma androany maraina manohitra ny tsindry azolena ataon'ny tompony andraikitra teratany vahiny azy ireo. Tsy mifanaraka amin'ny fanarahana ny asa atao ary tsy voaloha ihany koa ny karama ho an'ny asa vita amin'ny ora fanampiny. Ny zoa mpiasa koa misy somary fitangilanana sy misy voadinga satria procédure mpiasa zany indray misy olana kely satria izay zany mavita asa tsy mifanaraka amin'ny salerana indray amin'le orinasa satria izay nitakin'le orinasa mba hampandehan'le izy dia misy nefa ohatranazy aide magazine
nefa mpanaovana asa ivela maid magazine ana fanaovana livraison fanaovana recouvrement sy fanaovana zavatra hafa dia zavatra ohatr'izany zany tiana iova satria tokony ho amin'ny asany olona tsirairay amin'ny fonction amin'ny karamany fa tsy hoe karamanao olona mpiasa trano nefa ny asa ataonao any amin'ny birao rehetrarehetra iny manao tery-vaimanta manao ramatahora manao tsinitsinina mpiasa ny akamaroany zany ny zavatra ataony aminay dia zay ny tsy zakan'reto mpiasa reto hoe mba tokony ajaina ny zo fototra mampiasa ny mpiasa zany satria atao anatin'ny 3 volana ny tantanan'io teratany vahiny io vao hitsakitsaka ny zon'ny mpiasa anaovana ramatahoratra any amin'ny mpitandro ny filaminana ireo masamijoro ny sesiany koa ireo varoaka amin'ny antony tsy mazava raha ny vanazavana trany ny tena mampalailaonay mpiasa zany ny fandroahana mpiasa tsy ara-dalàna satria misy fadisoana olo-kafa dia mpiasa hafa no faizina ary le mpiasa faizina tsisy fanazavana hoe inona va dia famaizana aloha no azony dia mandra-piandrony zay fanapa-kevitra atao amin'ilay olona nefa lasa voaroaka ho azy amin'ny tsisy dikany le olona satria mody lazaindrareo hoe ampiandrasina zany ianao nefa avy eo tsisy fanazavana na nisy mesure raisindrareo momba n'le mpiasa voaroaka. Misy ny licenciement na mpiasa raha ny tokony izy tokony ampahafantarana izay délégué dia nefa izay tsy nampahafantarana tamin'ny misy namanay iray lasa teo iny dia izay koa zany takinay ireo mpiasa ireo fa maninona misy foana amin'ny fandroana dia tsy ampahafantarana izay délégué dia eo koa ny hoe ny ambiance de travail atao ampiasana lasa miova dia izay koa ny mba hitakin'ireo mpiasa ireo hoe mba hampamotive anay rehefa miasa izahay fa tsy sanatria lasa asa an-terivozana ny ataonay atao amin'ity orinasa ity. takin'ireo mpiasa araka izany ialany io tale jeneraly eo amin'ny toerany nilaza ny efa nametraka fitoriana teny anivo ny inspection de travail ihany koa ireo mpiasa teo aloha saingy tsy mbola nisy toy any aloha hatreto. Izantsika ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity dia ho tanterahanao amin'ny Bedo Sakalava ho Antsiranana ny 17 hatramin'ny 5 ny volana Aogositra ho avy izao ny festikety andiany 7 hiavaka ny hetsika izay tohana amin'ny fampiroboroboana ny fizahantany sy ny toekaren'ny faritra ihany koa misy antony manokana no nisafidianana ny Diego tamin'ity taona ity raha ny fanazavana ny alarany Evson. Ho tanteraina ao amin'ny Bedo Sakalava ao Diego fa ny 17 hatramin'ny 15 Aogositra ho avy izao fa ny festikety hetsika izay entina ampiroboroboana atrandry ny fizahantany eto Madagasikara fa indrindra ny fizahantany anatiny. Ny festikety izay hetsika fanomezana vahana sy fampiroboroboana ny sehatry ny surf izay efa mihamazavana eto Madagasikara. Misy antony manokana no nanaovana ny hetsika an Diego fa raha ny fanazavana ireo mpikarakara. Amin'ny condition météo zany Diego zany no plus favorable indrindra ao Bedo Sakalava. Misy facteur betsaka izy eo ny rivotra dia eo ny accès amin'ny ranomasina zany sy amin'ny praticalistes dia mila hoe ranomasina lalina be dia comme Bedo Sakalava lagon dia ao zany no hitanay hoe tena favorable amin'ny praticalistes. Tout ce qui est faritra sasany Tugara zao misy Sainte-Marie misy Port-Dauphin misy fa no le izy hoe ao Diego zany statistique ny rivotra no ambondrina dia plus ao Diego dolo no basé le izy. Eo amin'ny resaka développement local zany efa teneniny teo le izy zany hoe anisan'ny zavatra produit mamorona asa betsaka za témoin amin'ny izy betsaka ny ankizy efa lasa instructeur, lasa moniteur ny zavatra io zany formateur na instructeur zany za dia efa sady miforme an'ilay ankizy misy ankizy zao amintsika amin'ny teny zao miasa ny Zanzibar izy Bedo Sakalava ny etombony fa ny Zanzibar izy zao miasa amin'izao. Amin'ny hetsika tahaka izao no ahitana ny fitombony traikefa ananan'ny malagasy misehatra amin'izany. Misy ihany koa ireo vahiny tonga manatrika ny hetsika ary misy ny fifaninanana sy ny hetsika maro samihafa mandritra izany. Teratany vahiny foana ny hoe tonga eny toerana manao ilay hoe kite surf zany. Tsara mariana fa misy ihany koa afaka eny toerana afaka hoe mba manandrana kely an'ilay izy rehefa tena hoe ilaina ilay izy fa apika ihany koa hoe ny kite surf dia ao anatiny hoe participer ao anatiny 10% ny resaka économie sur ohatrany hoe Diego na any koa Nosbe zao dia tafiditra ao anatin'izay. Isan'ny manohana manokana ny hetsika ny eo anivony ny Telma ho fampiroboroboana ny fizahantany sy fanomezana tohana ny any amin'ny faritra.
Trano manodidina ny zato amin'izao fotoana no potika tanteraka vokatra ilay aitrano nitranga atao amin'ny Fokotany Ambalaondra, commune Kianjavato, distrikany Mananjary ny aliny Sabotsy 3 Aogositra teo. Olona manodidina ny 700 manoloan'izay no tsy manan-kialofana any an-toerana. Nitrangana trano ny aliny Sabotsy 3 Aogositra lasa teo tao amin'ny Fokotany Ambalaondra, commune Kianjavato, distrikany Mananjary. Vokany trano manodidina ndraiky amin'izao teo amin'izao fotoana ny potika tanteraka, ka ny trano 520 tamin'ireo no may vokatry ny afa-tsy voatandrina, ary ny 40 kosa no tsy maintsy nravana. Manoloan'izany, tokony hanaja trano ireo dingana sy fepetra amin'ny fanangana trano, ary anatina avy trano ny tompona ndraikitry ny commune, mialohan'ny firosona amin'izay fananganana trano izay ny tokantrano tsirairay avy, isorohana ireo loza mety hitranga raha ny fanazavana. Amin'ilay elangelan trano. Zaho dia magnano ansoavo misika fokon'olona agnatin'ny quartier. Na misika ato na amin'ny quartier hafa fa sika aloha tratra zao dia sika nangatrano. Mba mangataka zany izahay hoe tokony handalo commune ny olona ray alohany hanangatrano. Fa ny ray hafa ny tokotaniny mikisaka izy mikisaka amin'ny olona. Tokony hazaina le elangelagna farafahakeliny samy magnombela sasametatra mba misy siampy fa ny tena izy raha raka ny fantatro 75 cm ambadika 75 cm ambadika magnome 2 metatra sy sasany. Zay zany tena mba fangatana hoe sy tokony misy olona nangatrano raha sy mandalo amin'ny commune sy amin'ny Fokotany izy revana zareo akaiko hoe io zay ianao afaka manangana. Tonga tao Kianjavato ny alatsinainy 5 Aogositra lasa teo, nanolotra vola 10 sy 4 tapitrisa ariary ho an'ireo vahoaka tao Vonjiranovaky tao an-toerana ny fikambanana iray, tariany ny solombavambahoaka ny Mananjary, Mamiady Charlo na i managery azy. Ny solombavambahoaka ny Mananjary ankilan'izay, izay miantso ireo malala tanana rehetra, indrindra ny mpitondra fanjakana, anampy ireo trabona ao amin'ity commune ity. Ao anatin'izay tranga mpiara-monina izay hatrany mampiahianina amin'olona iray mpianakaviana tamin'ny fomba feno abibina tao mandia laza Moramanga hoy ny fianakaviany ny taraina. Antony zandary 3 no nakazy tao an-trano ny alina, saingy nofo mangatsiaka no hitany amin'ny pitson'izay. Io iray mpianakaviana io izay nahatratra ilay mpangalatr'omby tao an-toerana kanefa navadika ka voalaza fa nampandrositra indray io dalo tratra io ka eto Andriatsilavo. Ray mpianakaviana iray namela vady sy zanaka 3 no novonoina tamin'ny fomba feno abibina sy mampiaya tao amin'ny commune na Mandilaza Moramanga. Raha ny tantara, nisy omby very tao an-tanàna ny 12 Jolay lasa teo, ka lasa nanarady ny fokon'olona. Nizara ho groupe 3 ireo mpanarady, ka ny groupe niaraka tamin'ilay ray mpianakaviana no nahatratra ilay mpangalatra sy ny omby nangalariny, izay tafaverina tao an-tanàna ny 15 Jolay lasa teo. Tafatsoka nefa ilay mpangalatra, ka ilay ray mpianakaviana indray no voalaza fa nampandositra io dahalo io. Vokatra izay, zandary no nakazy tao an-trano ny aliny 2 Aogositra ifo an'ny 3 Aogositra. Mampiayany nafaty io ray mpianakaviana io hoy ny reniny. Antony, ireo zandary no nakazy tao an-trano ny alina, saingy nofo mangatsiaka, novonoina tamin'ny fomba feno abibina no hitany ampitsoneny. Tonga zandary matelo nandondona tao an-trano, dia nampidirina tao an-trano dia rehefa niditra dia nanontaniana ny vaovao dia nilaza fa hiaka ndrija ny DNA. Ny antony angalana ndrija anaovana famitorana. Dia inona le famitorana ho atao? Tsy misy fa famitorana kely fotsiny ho ataonay aminao. Dia rehefa namaly rijany hoe angasy sefo tsy mety, raha pitsy maraina vao mandeha, namaly izy nanao ny hoe ianao ve ny hibaiko anay, izay ny baiko tsy maintsy mandeha ianao. Rehefa nankitakitaka rija dia nilaza indray izy ny hoe ity basiko ity efa nafatesako olona efatra ity, irija fantatrao rija manaka mbahiny, izy ny fahaefatra farany. Fa raha ohatra ianao tsy manaraka izay komandy ananay ianao dia anao no mety hotofirinay amin'ity rija fahadimy. Ity basiko ity efa sarzety basiko ity, sarze komplety, fa raha mibidrabidra ianao dia vononay. Dia namaly ihany ny vadiny hoe aza mamaly ianao rija, fantanena fotsiny no ataony aminao fa mandeha any. Dia rehefa nandeha rija dia mbola nasiana nampiana akanjo, asio akanjo mafana. Namaly ihany ny vadiny rija nanao hoe ary izy hoe azona iarahana. Namaly ny zandary fa tsy azonareo arahana izy, zay ihany ny makany. Raha pitsy maraina izy alainareo. Io anie amenay fandriana mafana tsara io,
karakaraina tsara io aza matahatra nareo rehefa tsisy zavatra atahoranareo anatery vary izy raha pitsy maraina izy aza atao maraina be fa tokotokony ohatrany amin'ny valo eny ary hoe ny vadiny na ny metoky misaotra anao madama hay anao olona azo tsara ifampirarana ary mbola tsy ary nahita olona milamina ohatra anao zao zay ny teny nataony tamin'ny vadiny zahay tsy nahalala fa nentiny rija dia nentiny tokoa rija nentiny zandarma telo lahy nidina ny tohatra ny rija nataony ampovoany andray eo aloha zandarma roa andaniny sy andaniny reno nitondra anazy nandeha nidina ankoatrany fampinonana feno abibina na tsipitany antoeran-kafa ny nofo mangatsika n'ilay ray-pianakaviana ankoatr'izay raha ny fitarainana tsy afaka nanao constat ny fianakaviana rehefa andeha anaty bary ny fianakaviana maraina dia efa nihidiny camp gendarme dia coup de téléphone sisa no azo hoe misy olona maty nitifirin'ny gendarme any ampotitra io dia vo confirmé tamin'ny mera ilay izy fa irija io no voatifitry ny gendarme tao dia lasa moa fianakaviana naka ny razana tany vao tonga teo an-tanàna ny razana dia niandry constatation hoe izy ny afaka manao constat ty anamarina hoe inona ny nahafaty anazy satria zava-nisy dia mangana daholo ny tareny feno ratra ny vatany no zay antony zay dia nangataka constat fianakaviana fa tsisy gendarme afaka manome alalana dokotera tsony teo ny dokotera mpanjakana raha teo tsy nisy teo atoerana dia faralanenina sisa dia ny chef pokotany natsona namarina anazy ny chef pokotany ndray tsy nasana namarina fa mbola niantso ny gendarme dia ny gendarme zay niantso hoe efa vita constatation io fa azonareo alevina zay ny fianakaviana vao afaka nandevina an'ilay izy tsy nisy fitoriana afaka natao hoy ny fianakavian'ny maty antony ireo toriana indray no anday ilay fitoriana apetraka araka izany niakatra eto Antananarivo renivohitra izy ireo hitaraina sy anao antsoavo ary anamafy io fitoriana napetraka io tsy mbola nisy araka izany ny vokatry ny fitarainana nataon'ireo fianakaviana ireo ary andrasana ny sokafan'ny fanadiadiana ka anasaziana izay tena tompona antoka marina tamin'ny famonoana ny avan'izy ireo mpitondra sy tompona andraiki teny fotony tsy mandray ny andraikiny hoy izy ireo ka anaovana antsoavo amin'ny ambaratonga ambony kokoa ny any aminay zany ny mpitondra fanjakana tamin'ny fotoana io dia tena ohatrany tena tsy nandray ny andraikiny dia ao anatin'izany ihany koa moa zany fitarainany ny mba hanadiovana tanteraka an'le tanàna araka io voalaza teo hoe ny mpangalatra tsy samborina ny olona mbola azo lazaina hoe tsy manana dossier maloto any amin'ny commune na any amin'ny gendarme dia io ny anaovana an'le eritreritra fianakaviana dia io zany ny tena metrahanay mafy an'le fitarainana hoe aiza ho aiza amin'izany ny mpitondra fanjakana isan'ambaratongany amina zavatra feno eritreritra ohatrandreny fa raha izao no mitohy dia lasa zao ny rozy mihitsy le tanàna misy anay fa tsisy fandraisana andraikitra akaiko mihitsy ny zavatra mitranga any aminay dia mahazo laka sy mahazo vahana ihany ny mpangalatra ka ny mpangalatra ny tiana hofongorona sy ny olon-dratsy rehetra ny tiana hofongorona any amin'ny faritra misy anay io ka mboa mangataka izay mbo hijery anay madinika any ambanivohitra any zay ray aman-dreny dia sady efa olon-dehibe fa antitra izanaka ilahy io ny mpanabe io no mikarakara ny kolokolo anay nandritry ny andro fahafanteranay ka dia mangataka izay mbo amenareo famindram-po mbo amenareo fijerevana ny kaiky ny zava-misy teo aminay andrasana araka izany nisy ny fanadiadiana mikasika ity tranga atao mandilaza moramanga ity ka anasaziana araka ny lalàna izay tena tomponantoka namonina afaty io ray-pianakaviana io andrasana ihany koa raha ny fanazavana nisy ny fandraisana andraikitra ka anatsarana ny fomba fiasan'ny mpitandro filaminana eny amin'ireny tontolo ambanivohitra ireny lafomba vao hafa i Mahajanga no mandray ny hetsika samy tsy manaiky andian'ny fafolo nanomboka omaly hetsika izay natao hivondronan'ireo olona manana fahasembanana manerana Madagasikara ahitana hetsika ara-koltoraly sy fifaninanana ara-panatanjahantena samihafa Anja Robert Mahajanga natao hivondronana ireo olona manana fahasembanana manerana ny Madagasikara ny hetsika samy tsy manaiky hetsika ara-kolotsaina sy fifaninanana ara-panatanjahantena ahitana taranja maromaro izay ataon'ireo olona manana fahasembanana ka eto Mahajanga no mandray izany manomboka ny fahenina ny volana aogositra ary aharitra 5 andro festival andian'ny fahafolo amin'ny samy tsy manaiky culturel sportif izy io
izay atao eto taptanàna ny Mahajanga mandritra ny 9 aogositra manomboka ka hatramin'ny 10 ny volana aogositra. Io dia mifanindran-dalana amin'ny fametrahana ny tsangambato fa 7 taona ny siompiasa eto amin'ny Bois Sacré Mahajanga. Faharoa manaraka izay dia nampiarahana ihany koa izy io amin'ny fifananam-pirenena championnat national ny MPC na ny fanatanjahantena ho an'ny olona manana fahasembanana mandritra an'izay andro 9 aogositra ka hatramin'ny 10 aogositra 2024 izay. Ny fandaharam-potoana dia ato amin'ny gymnase ny fanatanjahantena isan'andro mandritra an'izay vaninandro izay maraina sy ny hariva ary ny hariva kosa ny hetsika kultoraly ao anatin'ilay sambo tsy magneky eny amin'ny borony Mahajanga isakariva hetsika la kultoraly indray zany izy io. Manana fahasembanana rehetra amin'ny karazana fahasembanana efatra dia hita ao daholo ny manana fahasembanana ara-tsaina, ny manana fahasembanana ara-batana, ara-pihainona, ny ara-pahitana ary ihany koa lasy vavy. Misy ny taranja rehetra tennis sur fauteuil, basket sur fauteuil, athlétisme, foot, basket sy ny tsy voatanisa athlétisme. Manodidina ny 500 eo ireo mpandray anjara avy amin'ny lafivalony Nosy mandray anjara amin'ity hetsika samy tsy manaiky andiany 10 ity eto Mahajanga, hetsika izay hifarana amin'ny 10 ny volana aogositra izao. Eto indray ny fiarahantsika ao amin'ny androany ankasitrahana feno ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany veloma tompoko. Des équipements abordables et de qualité. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.